misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya fahalmerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesina ho an'ny tanora sokiny isika amin'ity alatsinainy ity fifaliananay trany ihany koa mizara zany mandrakariva mitokantranontsika iriny zany dia tondra famelombelomana ny fanahintsika sy atonga antsika tokan'Andriamanitra bebe kokoa mandrakariva alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesina an'io dia vavakantsika irainay tsara indrindra izay ny-danitro mbola velom-pisaoranao izay no amin'ny fotoana izay omenao nay anio fa nay mandinika ny teninao mangataka aminao tompo mamela amin'ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary ihany koa mba horaisinao tokoa izay mba ahafahanay mahafantatra ny tianao ambara eo amin'ny fiainanay sy indrindra ny tokony hitandrimanay amin'izao fiainana izao nikahirezo ny tsirairay avy aroka ny mitenao hitoetra ao-ponay mandrakariva aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny VOKA-DRATSY AZO. Manoritsoritra ny fahalavon'ilay mpitondra fahazavana teo aloha Isaia amin'ny alalan'ny faminaniana maneho fitomaniana ho an'ny mpanjakan'ny Babilôna. Ny afo natao am-pony Satana ny fikasany tany am-boalohany saingy niariary zany rehefa avy eo. Ny fahasimbany fahendreny sy ny fitiavan-tenany no nampiredareda ny fikomiany feno avinavina ary koa ny abetsahan'ny varotra nataony izay azo adika ho fiampanganany toetran'Andriamanitra milainga raha io tontolo-kevitra io ny jerena. Ambaran'ny soratra masina amintsika nefa fa ny ampahatelo ny anjely no niandany tamin'ny fikomiana ka nazera avy an-danitra no ny farany. Tafiditra tao anatin'ny izany ady mahafoaka an'izao rehetra izao zany ny planeta tany rehefa naomby ny famitana nataon'ny Satana tamin'ny Adama sy Eva ary koa rehefa nampiasainy tamin'ny olombelona izany fandreseny izany ho fialatsiny hitakena ny fanapahan'ny tany. Nitoa ny fifanandrinana teo amin'Andriamanitra sy Satana teo amin'ilay planeta ny komy rehefa nitady izay amerenana ny olombelona eo amin'ny Andriamanitra tamin'ny fampianarana azy ireo ny fahamarinana sy ny fanehoana ny fitiavany tamin'ny mpanapataterahana sy ny fanekena mandrakizay. Tetsy andaniny nefa dia nitady izay anaporofona ny fahitsiana sy ny mahazo itokiana azy tamin'ireo anjely tsy lavo izy. Hodingantsika ny tantara ka hojerentsika ny fanehoana faratampon'ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy tamin'ny fihetsika maneho fandavan-tena izany no nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena ny olombelona rehetra ary natsangana tamin'ny maty izy nahazo indray ny fanapahana teto amin'ity planeta ity amin'ny mahampanjaka ny mpanjaka azy ary naneho miariary ny toetran'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy azo lavina sy nampiorohoro ny tany ara-baky teny resy teo amin'ny hazo fijaliana Satana. Efa tsy ijon'i Jesosy mialoha ny fandreseny eo amin'ny hazo fijaliana ka hoy izy hoe ankehitriny ny andrinan'izao tontolo izao no horohana. Efa norohana tany an-dany Satana kanefa norohanao tsy eo amin'ny fiainanao koa ve isa mbola afaka miditra ao amin'ny fiainanao? Nahoana moa raha Jesosy navela antsika honina ao am-pontsika eo amin'ny fiainantsika
eo amin'ny zavatra rehetra sakana sahantsika mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny fitiavana ao amin'ny fiainanao izy. Iriko mba hanasafidy tsara mandrakariva isika ka ny fanahy masina ny hiasa ao am-posy ao an-tsaina ka ny safidy ataontsika isan'andro dia hanamarika fa mpiandany amin'ny Kristy tokoa isika. Amen. Iranay tsara ny izan-danitro mbola misaotra anao zahay ny amin'ny teninao izay nomenao anay io. Misaotra anao izay mampiseho fitiavana anay ary koa momba anay mandrakariva amin'izay rehetra atao. Mangataka aminao izay mba handrotsahanao fanahinao masina aminay tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao ka ahay anao safidy tsara izay isan'andro ary ho ankahirezin'ny fanahinao ihany koa ny amin'izay rehetra mianjady amin'ny zavatra misy eo amin'ny nanivon'ny fiarahamonina no anivon'ny fiainanay ka ianao tokoa anay no tokonay sy mpamonjy anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.